Amin'ny fifaliana lehibe indray no iarahantsika ny amin'ny teny io ity. Tonga amin'ny fotoantsika zay azotsika miaraka noho ny amin'ny fampianarana sy ny teny Dada Maria Iavazy sy ny teny Iosoa, dia miarahaba manokana Dada Maria Iavazy Iosoa sy Dada Maria Iavazy Iosoa Elia ho azo mianaka ny voninahitra mandrakizay. Dia mamerina ny fiarahabanantsika eto an-tokantrano izay mandray sy manaraka ny fampianarana amin'ny teny io ity. Ny ambasadorany Iosoa Elia indray no miaraka amintsika rehetrarehetra amin'izao an'izao, dia mirary soantsika izany samy anaraka ny fampianarana satria mavesatra dia mavesatra ihany ny lohateny hoe efa niteny Elia tsy haresy androzy izany nareo ireo tanina bibidio hopodika eo nareo raha mikitikitika anio fa zay hoe aleo foana aloha mba mihaino ny tenin'ny Elia na dia te Madagasikara ty azy Elia no teny mba mandry anesa ihany aloha nareo Amerikanina, mba mandry anesa ihany aloha nareo Frantsay, fa tena tsisy zahatra azonareo atao tsony iny. Teny marina anie zao teny zao teny avy any amin'ny lanitra any amin'ilay hoe aza manota intsony ny tompony teny avy any aminy zao entiny Elia zao, ary tsy mahay manota intsony zay tafaraka amin'izany Andriamanitra marina zany ary vavolombelona zany Elia, zay tsy azonao laviny na hoe ho sakanana na hoe ho toerina na tsy possible zany, fa ny famarinana dia famarinana hatrany zany. Izany no azony hoe fateny fampidirana misitsika zany mitony ny fampianarana. Aiza moa izy iny ry rova andiny fafiry tamin'ny toko fafiry moa izy Luka 21 kosa fa tsy tozy zany Luka 21 no jerevantsika dahoary ndasalovakitsika kely izy Luka toko fa 1:20 atsika anie zany lasa oatra niditra tamin'ity resaka oatra ny an'ny ity izany ny sitrapony Dada Iavazy Iosoa fa misy antony moa miditra amin'itony resaka tontsika zao jerantsika aloha rikatra amin'izay andininy fa ao amin'ny Luka toko fa 1:20 dia ao amin'ny andininy fa roapolo mihitsy n'izy zay oara oy zany dia mipitika itony zavatra ina koa ary napitika azy teo dahoary. Ary raha mahita ny Jerosalema voadidiny miaramila nareo dia aoka ho fantatra reo fa efa mbiakaiky ny fandravana azy. Aoka ary izay any Jodia amin'izany andro izany aoka izy andositra ho any an-tendrombohitra, ary izay ao Jerosalema aoka izy andositra ho any ivelany, ary izay any an-tsaha aoka tsy hiditra ao an-tanàna intsony, fa ireo dia andro famaliana mba hatanteraka izay rehetra voasoratra. Hatreo aloha handretsika nitondra an'ilay resaka zany amin'ilay hoe raha mahita ny Jerosalema voadidiny miaramila nareo. Hitantsika ny fampianarana teo le tarihatra amin'ny narana faharoapolontsika nahita misy ny hoe andeha hanafika ny Israel, Rosia, Iran ny tavaratra rehetrarehetra ao zany zany misinoa Tratsinanana ino moa reto arabo rehetrarehetra reto ny afrikanina tavaraka amin'reto ino rosianina reto. Hitantsika mihitsy zany raha ny mpandinika geopolitika mondial dia efa hitantsika hoe manaraka ny rosianina daholo ny afrikanina rehetrarehetra, zava-marina zany. Malagasy aloha mbola tsy haiko Madagasikara nanaraka izy na tsy, fa iny moa nahazo manokana ny filompena malagasy iny décision manokana iny, fa Elia tsy mety ho tenenina mikasika iny amin'izay izy koa moa tsy anteniny ino teneniny koa, sady zany resaka ny zareo any zany, fa ny zava-misy fotsiny dia hoe tsy maintsy mandeha ny tenin'Andriamanitra. Rehefa tsy miaraka amin'io zany dia efa miomana fa dia efa fay zay indray ny azoko tenenina. Tsy hita ho azy hanaovana anazy satria hiaraka amin'ny biby io, tsy hiaraka amin'ny matiny io, tsy hita mihitsiny. Zay moa ny teny tsy maintsy tonga amin'ny fahatantarany teny ny zavatra eo amin'izao tontolo izao dia mandetsika amin'izay tenin'Andriamanitra zay zany. Dia hoe ho tafena Jerosalema taovaka antsika rikatra amin'ny Zakaria 14 fa tena tonga zany fotoana zany, ary eo moa le hoe lovakitsika kely lovakina ny teny dia toy ihany ny fanazavako
Zakaria 14. 14 1 teny 2 zay. Indro isy andro ny ava ho avy ka ny babo ao aminao dia ho zaraina ao ampovoanao, ka angoniko ny jentilisa rehetra hamely any Jerosalema dia ho afaka ny tanàna. Io ilay horesantsika fa ahoana sy ahoana mariny ty zava-misy ty ka horobaina ny trano, ho savena ny vehivavy. Tany dia fa mety avetana vehivavy fotsiny hitranga ao amin'ny faritry ny Israela, ary ny atsasakely tanàna dia milasako babo, fa ny vahoaka sisa kosany tsy dia ho fongorana avokoa amin'ny tanàna. Ay kosa tantara ratsy ty Israeliana, raha mba mandre eny amo nareo mo ty raha tsy mety meniko asa hoe rovina vo mba elo nareo le fanambaniny nefa dia hoe le nosy andro ny lalàny. Tsy ho Israeliana mihitsy nitondra le teny fa hafafirina ary any amin'ny nosy le izy zay efa mivoaka zao nge le teny efa hita ngely afaka fahotana ngeny olona tsy manao teny tsony ngeny olona efa tafaraka amin'ny ely ary ianao mba ahoana, ary olombelona mba mahita sy mandre ary ianao mba ahoana, angavy ianao fa tsy hitsaranao re olona afaka ireo, ary ianao mba ahoana, ary reo tsy mba nandaingana hoe miteniteny foana ny vavany misolotra fa tena iainana le izy, zava-marina zany, fa ianao mba ahoana. Anjaranao no mamaly mametraka an'izany fa dia efa fitsarana ihany koa moa dika ny teny. Angoniko ny jentilisa rehetra hamely any Jerosalema, ay ka ho afaka ny tanàna. Rava zany Jerosalema dikan'izay, rava ny tanàna ka horobaina ny trano, tahaka ny hoe zavatra rava reny zany tsy vitan'ny dôme de fer tsony zay le protection du ciel ny zareo israeliana, dôme de fer angambany izy fa zay mihitsy izy ka hoe miaro ny bomba alefalefa ny fahavalo na roquette alefa dia io iny moa io dôme de fer io daholo miaro an'le tanin'ny Israela. Ny izy rehefa tafiditra ny iranianina sy zareo hotisiko, raha nitifitra ny hotisy Yemen teo tafiditra tao Israeliana mihitsy ny roquette sy ny bomba nalefany zareo. Tatsika koa le nalefa ny iranianina angamba sy 5 volana lasa angamba zay niady ny iranianina sy ny israeliana fa tezitra be izy tamin'ny vonoan'ny israeliana le lehibe ny Hezbollah tezitra be mihitsy izy dia firany bomba tao fa tafiditra tsy koa hoe impenetrable zany le dôme de fer ny israeliana fa tafiditra tao mihitsy niarany bomba ny zareo iranianina. Vonavo koa ny Yemen zany zava-tozatao ty miseho ty efa tsisy afaka mandositra tsony zao tontolo zao misary mandeha fa manahirana ty sary mandeha am'izao tontolo zao ty, tena manahirana, tsisy zahatra zao tao tsony zany fa sy heverina fahafiarovana potika ny sasany daholo. Fa angoniko ny jentilisa manamarina zany ny teny Joely, antsika hiditra any amin'ny Joely indray ho tetehitsika daholo zay azo tetezina rehetrarehetra. Joely fafily angambany izy Joely faefatra. Joely toko faefatra andininy voalohany sy ny faharoa ianao daholo anketo ny tenin'ny faminaniana tony ary amin'ny mampaminany dada Iava dia mitovy daholo ny teny, mandeha tsikelikely ny fanaporofona ary Elia zao ny farany mpaminany Iava farany dia anjarany Elia amin'izay manomeny sary teo teny sary rehetrarehetra teny miseho dia zao daholo ny zavatra tsy maintsy mitranga aminareo fa ny mpaminany mitovy daholo ihany ny tenin'ny mpaminany fa ny précision samy manana fotoanany. Fa amin'ireo an'ireo sy amin'izany fotoana izany raha ampodiko ny Joda sy ny Jerosalema avy any amin'ny fahababoana ka efa niverina tamin'ny taniny ara zareko tamin'ny taona 1822 nanomboka niverina tao amin'ny taniny zareo tamin'izany fotoana izany tamin'ny taona 1822 efa niverina amin'ny taniny izy zany, mbola namafisy ny Joela mihitsy zany hoe karaha niverina avy any amin'ny fahababoana io zay zareo. Dia zao ao amin'ny andininy faharoa dia angoniko ny jentilisa rehetra ka hoentiko midina amin'ny lohasan Josafata ka ao ny fandarako aminy nohony amin'ny Israely oroko sy lovako zay nahelana tany amin'ny jentilisa alahelo ny dada Iava mihitsy zany ny jiosy nalefa tany amin'ny jentilisa natao babo tany amin'ny jentilisa iny
fa saingy tezitra izy de tsy maintsy nataony. Zay tonga nanteny taminareo hoe ratsy anio manao zay mampatesan'io Andriamanitra Abrahama sy Isaka sy Jakoba io, tsy fanao ane io e. Fa rehefa mandefa loza ireeo fa tsy hitanao zay anaovana anio e. Fa tany hoe tazany-potsitra ny tany nalavolo izy fitenenana. De zay sady nanaovany loka ny oloko de zazalahy nataony takalon'ny vehivavy tranga sy mahasamihafa zany. De andingana am'izay tsika zany. Ary amin'ny 1:10 angambany izy iny. Ao amin'ny 1:10. Toy le teo zany hoe efa hiady dady Eva zareo de ohatran'izao zany misy. Zany hoe namely ny Israelianina de potika ny Israelianina nefa na izany aza de ho avy amin'izay dada Eva. Ho alefany eo amin'ny lohasan'i Josafata. Ho alefany eo amin'ny lohasan'i Josafata amin'izay izy. Zany hoe ity ady makany Israelina ty zany de eo amin'ny lohasan'i Josafata. Ka ny lohasan'i Josafata sy ny tendrombohitra Megidoa fanakaiky ireo toeran'ireo zany. Dao raha vakitsika zany. Tamin'izany fotoan'izany moa zany de efa andezany fanambarana zany. Avy afaingany ianareo jentilisa rehetra avy eny manodidina eny. Eo zany le hoe manodidina ny Israela de hitsofoka ao Israela daoly amin'izay. Hiditra ao zany Libiana, ny Gazaoui, ny Jordaniana, ny Siriana, tsy haiko tsozy hatrany amin'ny Arabo, ny Afrikana, miaraka hitsofoka hamely hamely any Israelianina daoly zareo. Akoatran'ny Rosianina sy ny Chine sy ny tavaratra zay iaraka amin'ny rehetrarehetra. Zava-dosany ity sahty e. Zava-dosany ity sahty e. De andao ke jerevantsika mihitsy fa tena hoe de eto midinao no maherinao hiavao. Ifoany jentilisa ka hiakatra ao amin'ny lohasan'i Josafata. Io lohasan'i Josafata ianareo tsara io. Fa ao nipetrahako hitsarany jentilisa rehetra avy eny manodidina eny. Zany hoe sady terrain de combat io zany ary rehefa raikitra tena mahatsiravina be ny ady sy mandeha de hipotra amin'izay dada Eva. Andehanao ny fitsarana amin'izay izy. Ndao jerevantsika hoe tena hoe tena hirohatra avy any avaratra ve lozanjon'ny Israelianina? Tena hirohatra avy any mihitsy. Zao tsy hoe jery tenin'Andriamanitra kely. Aiza moa izy mety hampiasa baiboly kely aloha ohatra ny karazana repera kely fa tena ohatra ny efa elaela tsy nampianatra an'izany rova. Rova lasa vedety mihitsy ny tato ato zay. Mahafinaritra zany. Vedetin'ny Ahosoa ny tsara. Tsy hoe vedetin'ny Ahosoa zay vedetina Divoly ihany rova. Vedetin'ny Ahosoa tsara zany. Jeremia toko voalohany angambany izy iny no jerevantsika. Andininy 4:10. Rehetra de sisitsika zany izy. Jeremia efa ela moa nampianarana antony de voatery tsy maintsy mamerina kely mijery kely anaty baiboly tsika. Jeremia 1:14. Jeremia 1:14 hoe tena io zany le olona lozanjon'ny Israelianina hoe tena avy any avaratra. Ary hoe hiavà tamiko. Hirohatra avy any avaratra ny lozanjon'ny mponina rehetra amin'ny tany. Miomana ary nareo. Miomana nareo olombelona fa avy any avaratra ny lozanjoanareo. Ary tsy izy le avy any avaratra fa Rosia. Goga mpanjakan'ny Rosia. Izy ny eo afarany avaratra. Matoa efa niaraka ny jery saritany dao zay nahenao an'ity fampianarana ty ho azy tsy ny jery saritany zany de manaiky ny teny fotsiny hoe ny avaratra de ny centre du monde Israël de ny centre du monde miainga zany fijerevana ny avaratra ny Israël zany zany de Rosia. Ao le hoe Rosia. Goga mpanjakan'ny Rosia zany ty tenenina ty zany. Avy any zany lozanjo amin'ny tany. Ny lozanjon'ny mponina rehetra amin'ny tany de avy ao Rosia. Rosia ny anao anareo rehetra ray menakavy. Zay na tonga titre hoe tsy aresy Rosia zany nareo satria maninona? Ho any zay rehetra mahafantatra ny famarinana soatra masina. Rehefa tsy mahafantatra anao de eo anao sy ny tranonao fa maro io teny io. Tsisy afaka mandositra an'io zany tsisy afaka miala an'io teny io. Voan'io daholo zao tontolo zao. Ary ny Andriamanitrinareo tsaraina daholo amin'izay. Ny Andriamanitry ny Indien, ny Andriamanitry ny Arabo, ny Andriamanitra ny izaniza, ny Andriamanitra tsy izy ireo de miomana fa ho tsaraina. Zay zao namoahany Jesosy vava zay. Taitra daholo zao zay mahinao zany teniko zany. Fa vava zany vava avy any amin'ny Jesosy. Misy manangana teny Jesosy ie. Kama mitsangana be ny antenina io ohatra hoe ahoana moa ny ahafahan'i Jesosy miresaka aminareo? Tena niresahany zaiko.
Eliatsy mba mandainga zany sanatiana zany fa rezy moa zany misoloky de anazy nefa ny ahoana moa nefa nisy loky anay koa nefa teny izy fa ohatrany sarotra be aminazy koa zany fa zao ny vavany hoe mba tsaro ny vavanay tena variana be am'ty teny ty fa tena vava zany zao ny vavana rehefa ntaty aminay taty hoe nareo tsy ahova olona zany no nininona ho ataonareo aloha alefalefaka ambangivangony kely le teny sao de misy mipika de tsy tiako fa ny olona ho tsy maintsy manao ratsy ary tsy maintsy mijangajanga tsy maintsy manao ny adalàna fefa ny blokeny jesosy daholo ny lalana ho any am'zany te hoe fibebahana zany vava zany de hoe aza mianatra amiteniteny eo petsaka moa zany fa zay ny azo tenenina aminareo de ny akoatran'zay hoe hompavararaka daholo am'zay nandeha rehefa taoriana zany manahirana re dozany hoe aola ny afantaranao izany e nitonona ny anarany de nijerevako am'izay le anarana fa tsy miexiste anaiza anaiza mihitsy le anarana ny anarana ao zany Xenitius zany zany ho ny tena anarany zany aleo toke ono fa hitatsika eny any ny toy ary izy tena tezitra be aminay mihitsy izy hoe makombony ny vava tsy mavita amatona olo io zany areo nanao ina fa nefa blokeny jesosy daholo blokeny ndazy ho voatazoko ato mihitsy le anarana zaho jerevako kely anarana hoe ina moa le anarana sao de misy erera koa le tempo de tsy tiako misy erera fa aleo teneniko araka zay tenenany anazy aiza iny rova teny zay mihitsy ny Xenitius zay ho ny tena anarana anao propre anazy ony rehefa tena jerena ary izy ohatrany tsy de taoko tsara moa le message fa tazako fotsiny le izy za moa tsy tena mbola nijerekekeny izy fa hitako izy satria tenena tamiko misotro an'izao ty fa tena mamoaka sary mihitsy ny de mampimebe de mandrahona anay izy zany hoe Elia moa zany mazava ho azy tena raha olany hoe akomoa no ny vavanao or jesosy or Xenitius ataotsika raha Xenitius marina raha de ohatra mifanakaiky amin'ny Xenara ihany ianao zany ary Xenara ary serinao zany Xenitius tena marina hitatsika eny toyny fa za aloha zany fafatry de tena hompavararaka mihitsy nalefa ny taty ary am'izay izy hoe namoaka vavy hoe tsy matafavoaka olona eo zany ianao nanao iny eo nanao ina de tsy tafavoaka anao reo fa efa nibareny mihitsy no izy io nibarazy dosy avy hitatsika eo hitatsika eo dosany hoe ahoana ny afahanareo mahazo mesazy avy any am'zany raha misy tena misy zany hoatray da moa mesazy zany problème zany hitanareo eny any ny toyny fa mba tantaraiko zany fa mba voahitako sy eniko tandroany zany de nitantaraiko anareo hoe zay nahazo mesazy tena fandrahonana be avy any am' Jesosy satria tena tonona mihitsy ny hoe izay no ny anarany Xenitius ny izay no tena anarany any ambony any amin'ny Andromedy any de fandronana be ny nataony amin'ny Elia zany hoe tena mipetra tsara ianao rehefa tsy de tararaha de mipetra tsara atsy any sady tsy matavavoaka olona zany hono ianao nanao hitatsika eo hitatsika eo vavany Jesosy na marina zany na ahoana fa de hifankahiteny any marintsika ary raha to tsy mahazaka koa indre Jesosy ny tena marina ohatrany tsy mahazaka rehefa ohatrany eritreritray ohatrany tsy mahazaka izy tsy mahazaka Jesosy tsy mahazaka Xenitius saiko fa izy any namoaka zany anarany zany de miaraka amin'ny fahatezerana be izy hoe teo ny anaran'ony raha ohatra ka tena mitady de efa nampitandrina izy de efa atao fantatrinareo tsara fa izy ny rahany zany dadany zany manina dada mihitsy ny izy tsy de ala fa tsy misy olona tafavoaka zany ony nanao iny nanao iny vava zany tena ohatra manambany eny eny azy ny teny zany tsy mety zany raha Jesosy Elia tsy maintsy mamoaka olona na tianao na tsy tianao tsy maintsy mivoaka zay voalahatra ho any aminay io no mbola hitatsika izy satria mbola mitoy ny resaka hatramin'izao hatramin'izao ry tenako zao mbola mitoy ny resaka fa hitatsika aloha fa za moa mbola ty mampianatra ty de hitatsika any koa rehefa fa aloha iteny fampianarana
iroatra avy any avaratra ny loza anjom-ponina rehetra amin'ny tany fa indro nitsoko ny firena rehetra amin'ny fanjakana any avaratra hoy ava dia ho tonga izy ka samy ametraka ny seza fiandrany eo aloana ny vavadiny jerosalema avokoa hamelezany mandany rehetra manodidina sy ny tanàna rehetra ary ny joda zay tena avy any avaratra ny lozan'izao zao tontolo zao zay lay hoe tsy afaka iady amin'ny rosianina zany ianao ry amerikanina tena miteny amin'ny Donald Trump tena aza miditra any amin'ny pataloha tery ny fitenen'olombelona ka ty tery pataloha ty tsy haiko ahoana ty zany mahatonga ny tery zany mety natsofoka tany ve ny loza tsy haiko aloha de zay moa zany le fitenen'olombelona de maverika izy hoe aza mitsofoka amin'izany Donald Trump président amérikana aza mitsofoka an'izany Emmanuel Macron mba manahantry ihany aloha Eliay na tsy miteny amin'ny Madagasikara satria tena izy tsy aizako moa nidera Madagasikara amin'izay resaka izany izy mpanara-drenirano fa miteny amin'ny chancelier allemand mbola lavitsolitsany eo am'izao tena mbala eo mitandriny amin'le anglisy aza mitsotsitsotso maka ao amin'io Rosia fa nareo nge mitazona baiboly ny tananareo fa ahoana tsy nahafantaranareo an'ity de tsy ho fantatrinareo mihitsy raha tsy tonga Elia ny mampiantinareo zao nitranga eo zay le hoe aty ampelantanako any lakle zany efa mitenareo président du monde rehetrarehetra hoe amin'ny Donald Trump any amin'ny Poutine président rosianina fa Poutine aloha tsy ho tia anazy zany mihitsy zany hoe ka tsy ho hisy mihitsy zatra ainareo ihany ny tantara am'izany président Emmanuel Macron zany raha mba mety indray andro mety mba mahenonao zao fampianarana mety tsisy piti zao toko hoe tsisy piti satria vitsy manao zay tezitra daholo zay mahitaka le fatezeranao mihitsy nefa le ilaina aloha am'izao ho tadidinao le lakilele nipotra teo am'le telekely tao anatin'ny ordinateur kelinao iny sy tao anatin'iny telefona kelina hoe inona koa to misary to inona koa ny tolona mitabataba to iza koa ty rangaty Elia io io le mitondra ny teny fiainana le tsy tianao le alanao mihainao anazy satria tsy mifanaraka amin'ny eritreritranao ka tsy le hoe mifanaraka amin'ny eritreritranao no izy fa mifanaraka amin'ny fahamarinana no izy mifanaraka amin'ny tena andadra malala iayava mandratsika aloha de la hanaprofo an'ity teny ty azandrale izy rova ao amin'ny bokyny Jeremia any amin'izy rova aizy iny ao amin'ny toko fahaefatra sany toko fahaenina tena tsy tadidy tsony ve rova de ahoana zany zany ao aloha andiniko anazy kely efa ampy anao ny zany aza alors ny Jeremia toko fahaenina varova tsy mety miteny mihitsy ny kambony Jeremia toko fahaenina tsy tadidiny tsony izy andininy faharoa amby roapolo Jeremia 6:22 izao no lazainy ava indro misy firenena avy any amin'ny tany avaratra dia firenena lehibe andao avoakatsika ery tsy mety Jeremia toko fahafisy teo rova 6:22 zay ndao ary Jeremia 6:22 miara mijery totsika rehetra zany Jeremia 6:22 raha misy miteny de tena eo tena nyteny mihitsy izy izy ny Jesosy raha mihitsy nyteneny taminay fa miteny anglisy moa zany hoe Jesus ozy izy fa miteny anglisy moa ny fampiresahana teo ary izy mihitsy no ny tena tompony zao atodo rehetrarehetra zao ary ny tena anarony raha ohatra ka tena mila fantarinao mantsy anay zany de hoe zay Xelitius ny tena anarany teny memebe zay hoay mitovitoy amin'ny Xenara ho ny anaranao zany am'izany efitra tena velantsika aminy izy fa tsy de maninona zany izao no lazainy ava indro misy firenena avy any amin'ny tany avaratra dia firenena lehibe mitsangana avy any amin'ny farany tany zay indro misy firenena izy avy any amin'ny tany avaratra firenena lehibe mitsangana avy any amin'ny farany tany tena avy any amin'ny farany avaratra ny dikan'izany any amin'ny farany tany any zany ka riosina ny ambony indrindra any izao tsy pika sy lefina no entiny loza be sady tsy mamindra fo izy ny feony de mirondrony etony ranomasina sady mitaingy soavaly izy ary vohomana tahaka ny lehilahy ho amin'ny ady hamelezany ianao ry ziona zanaka vavy zavatoza
efa renay ny lazany eo andiny fefatra amby roapolo efa renay ny lazany Rosia zany teneniny zany ka miravoravo tanana izahay fahoriana no mahazo anay a eny fanaintaina tahaka ny vehivavy raha miteraka zavadoza ay aza mivoaka any an-tsaha de hoe aza mivoaka ho any an-tsaha aza mandeha any amin'ny lalam-by fa manatsabatra ny fahavalo misy fampangororoana manodidina zavadoza ny anjony israeliana ary zany moa tonga ny israelianina hoe tsy maintsy hitady fihavanana amin'ny Rosia na ho tiany na tsy ho tia de efa teneniko aloha anao mety ianao ngamany premier ministre eo Benyamin Netanyahu io fa za moa tsy de mahay miteny hébreu tsy eritreritry ny teny hébreu mihitsy fa de fampitaiko ihany nefa nyteny aminao hoe tsy solution nareo efa andeha mitady fihavanana teny zao fa tena mafy ny anjonareo fa voavetaveta ny vehivavy io Israela efa miteny amin'ny vehivavy rehetra ho ziona za ao Sion ao Israel raha mbola azo atao andana mifindra toerana any amin'ny toerana hafany fa voaviravirao nareo tena miteny Elia mbola andro mbola hafanareo mandositra zao ry israelianina vehivavy fa tena loza matsiravina no entin'ireo ary tena tsy mifaditrovana reto olo mandoza reto ka mba manao antsoavy ihany Eliana tsy hisy mpiaino azy aminareo vehivavy israelianina dieny zao de mitadiava hevitra hiala tao fa matsiravina favetavetana sy ny fahabibina andeha ao aminareo tena tsy misy zava-doza ohatran'izany amin'ity planeta tera ity fa tena atsiravina Andriamanitra mieritreritra an'izany tena mampalahelo be mihitsy fa ny zava-doza tena zava-doza tena miteny anareo ary vehivavy raha mbola azo atao miteny ihany farany ity teny ity tena miala tao Israel ho an'izay vehivavy rehetra ao Israel miteny mialoha amin'ny fotoana aminareo mitadiava hevitra raha mbola misy ny solution ialana tao tena miala tao diny zao nareo fa zay moko ambanina loatra ny teniny Elia de tsisy miraharaha le teny fa hitanareo iny ihany eny memeny foana izy de mitsikitsiky eny foana izy ary manome mandefa anatra foana izy hoe mba meno rery olombelona zavadoza aleo mihitsy ny ahoana rety zany zavadoza Andriamanitra oloaran'ireo amin'ny tanana ny ao anatinareo ry vehivavy tena ho fahoriana mahatsiravina tsy te hiteny afa ozy fa tenento itenento zany oloaran'ireo amin'ny tanana ny mahavehivavy anareo fa izay ny anaovanjareo anareo de ho fampijaliana mahatsiravina mihitsy mbola misy ny lavitra noho zany aza fa de zay aloha ny azoko tenenina fa tsy mba fisavehana intsony fa zavatra hafa mihitsy ny anjohanareo ary tena oloarany de avoaka ny hatrany amin'ny tsinainareo ndriny afarany izy ka tsy ho fahoriana sy voatratratratrana fa satria lozika be le zahatra satria tezitsisy tamin'le olona 40 000 ny vonoanareo tezitsisy satria narovany Amerikanina nareo zay Amerikanina tsy maintsy andoaly teo anoloanany Rosianina tena mafy be le teniko ry Amerikanina fa tsy maintsy izay ny anjohanareo aratra de aratra nareo tsy solution ntsony nareo midina ny fandravarana midina ny fandinganana tsy misy ninina azo atao ntsony amin'ity planeta terre nareo ity zay no mahatonga ny Elia tena miteny hoe mba mandrenesa faraparany ihany raha mba misy hafana mihaino kely any eny mba mihaino kely ihany de atezerana be satria nalovany Frantsay nareo nalovany Allemagne nareo de nalovany OTAN nareo de tezitra daholo ny fiaina manodidina rehetrarehetra aza mananteny nareo ry Amerikanina hoe ny Ukraine zany de hiaraka aminareo zany angeka tsisy esory anatin'ny atidohanareo rehetra OTAN zany fa tsy hiaraka aminareo zany Ukraine zany dada be ny Rosianina tsy maintsy miaraka amin'ny zafikely very fotsiny le volana alefanareo tany very any am-posin'ireo nareo ny tena ary volako sitrapony lany zareo ny volanareo tsy afaka misaraka amin'ny Rosianina zany Ukraine zany dada be ny tsy ho avelany hatramin'ny farany mihitsy zava-misy eo aminy zany ka tsy anaiky an'izany koa izy hatramin'ny farany mony teny efa mandeha de tsy azonareo atao ny aninona ny teny
tsy maintsy miverina ny rosiana maintsy miverina ny ukrainiana makany amin'ny rosiana fa didy aminazy zany tsy miexiste koa zany ukraina hiaraka hiditsany amin'ny otanina zany eka tsisy toatsika ny teny fa loza avy any avaratra fa maninona mihitsy ka zay le fatanterahany teny hoe any apara no tonga zany loza ho azo tontolo zao ary am'izany loza zany mihitsy nia zay mandeha makany amin'ny tany aizana izy any amin'ny lohasan josafata de aratra am'izay ny amerikanina ao anatin'izany sary efa problema be no tranga io mandeha automatika tsisy ninona ho azo atao ntsony ozy andriamato Joe Biden présidentny amerikana teoloha raha iala ny fitondrana izy hoe horava ny demokrasia zany efa no teny hoe tsy misy demokrasia zany ny eto ambony tany amin'ny 2007 angamba no tenenako an'izay raha natadidy rovo rantany hoany izay hoe rava satria tam'izay ny hoe aratra dia aratra ny amerikana efa tany amin'ny 2003 moa fa tao amin'ny 2007 fa tena nandeha lalina be mihitsy hoe tena ovona reo ry amerikana de iny am'izay moa zareo ndre tena nikrosy fahana tamin'ny 2009 talasa hoe sahirana be ny amerikana ity tsy sahirana ntsony fa tena hoe mandoalika am'izay fa tsisy hevitra ntsony efa misy inona tsy maintsy mandeha ny teny dadoko tahaka an'le israeliana hoe roahana miala ao Israel de tena voaloaka tokoa izy de aveo nefa ny dada Eva teny hoe miverina indray ny israeliana de niverina izy tamin'ny taona 1822 tahaka ny fatanterahany zany teny dada Eva zany koa ny matanteraka an'izao teny letetra zao satria ao anatin'ny teny dada Eva daholo izy vaketsika ny bokin'ny Zakaria efa navoaka teny ve le teny teo rova efa navoakako atsika ry hijery ny bokin'ny Zakaria indray Zakaria firy zany Zakaria 12 do avetsika am'izay alefatsika andeha le teny hoe tia alleloza ity Zakaria 12 1 2 3 atrio Zakaria 12 1 ka hatramin'ny 3 ohatrany hoe ianao ohatra mampiadiady tenin'Andriamanitra fa tsy misy nina tena mipetraka zao tsy mipetraka am'izany Tomasy ianao angamba ny tena marina ka tsy mahita an'izao teneny zao ka ny teninay tsy maintsy miady daholo ary mifanaraka daholo satria avy any ampaminana ny israelianina ny teny ozy dada Eva ary zay nenieny ahy izy ny mpamita farany sy manatanteraka ny teny farany amin'ny tenin'ny faminaniana ao anatin'ny tenin'ny mpaminany israeliana rehetrarehetra any aminosy izy no tonga ary ametrapetraka ny teny dada Eva satria tonga ny fatanterahana zany teny zany sy ny fanatanterahana zany teny zany tsy ndriko tsara zay tenin'ny faminaniana avy tamin'ny avany amin'ny Israely hoy Ava zay mamelatra ny lanitra sy manao ny fandrenany tany ary mamorona ny fanahin'ny olona ao anatiny any hoe Ava zany ny mpamorona ny fanahin'ny olona ao anatiny ilay nandefa ny zanak'Israely andevy tany amin'ny faritra tany amin'ny tany hafa ary ny teny hoe avy ahenao amin'ny taniny io de namerina daholo ny SDN Société des Nations tamin'ny taona plus 1822 verina amin'ny taniny jiosy de zao izy manana problème be ho avy manaraka zao satria tonga eny ino izao anao any Jerosalema ho kapoaka mampiraikiraiky ho an'ny firenena rehetra manodidina indro izao hanao any Jerosalema ho kapoaka mampiraikiraiky ho an'ny firenena manodidina ary ny Joda koa hiaran'izany amin'ny anaovako fahirano any Jerosalema ho tratra ny fahirano Jerosalema ary ho ataoko kapoaka mampiraikiraiky ny firenena manodidina izy ka ny kapoaka mampiraikiraiky zany ny olona mamo zany tena miraikiraiky mihitsy ny zany firenena manodidina tratra ny israelianina zay aloha ny mahazo anazy io noho ny amin'le fiarovany amerikanina anazy de mampahory ny arabo rehetrarehetra azy zareo fa tena fanina mihitsy ny eo any manodidina any ka rehefa misava ny tokany zany satria hoe miraikiraiky ny amin'ny zavatra mitranga rehefa misava tampoka ny tokany mahamono am'izay ry zareo de mizana ke ihany ianao hoe de miamilozanjolona ka de nareo le tsy mety miainy ny miezako fa tsy miteny zafady am'izany ihany zany Jerosalema de ataoko vato mavesatra ho an'ny firenena rehetra tena ho ataoko problema maneran-tany Israel izy aminazy fa tsy problema maneran-tany zao Israel
Jereo moa ny adalan'ny président Donald Trump tena ataoko hoe mahitsy be nytena ke tena adalana satria maninona ianao ny tompon'ny demokrasia ary zany miporo fa rava ny demokrasia izy nandrava azy voalohany maninona tsy maninonona ny feon'ny vahoaka gazaoui ao gaza zany fa tra de namoaka fanambarana fotsiny zao Donald Trump tahaka an'le hoe Panama ho alainy Groenland ho alainy Canada koa ho alainy ataony 52e état zareo 51e état zany izy i Canada de ohatran'izay koa ho alaina ho ny Gaza de ho atao an'ny Amerikanina ho ny Gaza de roana dolo ny mponina ao Gaza reo lefa makany Jordanie sy maro samihafa any de makany Egypta tezitra be daholo rehetra hoe inony ty ataonao zaiko rava ny demokrasia tsy mihaino feom-bahoaka ntsony Trump tena mara fa mihaino ny feon'izay mibaiko anazy izy fiza le mibaiko anazy asa za fotsiny teny hoe tsy alenareo ve ty de io izy fampetraka de manaraka baiko fotsiny izy io tsy hitako zay anaovana anazy de mibaiko misy baiko mandeha de tsy maintsy arahana tsy te hoe atao any zava-doza tya tena zava-doza tya sampotsampona be ny zatra misy am'ty tany tya velantsika anytsika tsy mire teny lavabe io fa hafahafa zava-misy eo Amerika eo tena hafahafa mihitsy hoe ny tompon'ny demokrasia ty ny manitsikitsaka demokrasia ary izy tsy te hihaino feom-bahoaka zany izy tsy milalahy izy azayko tsy te hoe atao anao fa hitantsika iny ihany nytoy fa zany mitantara fotsiny e zay ary haratra de haratra zay rehetra mivesatra azy zay rehetra manomety mavesatra anazy de haratra ary zay mitazona anazy koa de maratra zay mivesatra anazy soloive anazy avy eto ambanitsy ka ny Amerikanina mihitsy zao no tena nampitaty anazy ohatran'izao de mimana ry Amerikanina fa ratra am'izay ianao tsy maintsy maratra ianao ary tsisy nina azo atao tsony miatra aminao am'izay ny tenyny dadako iayavà mba ho fantatsinareo olo eto ambony tany fa misy tompony ho anareo ary voabaiko n'lay mpanamboatra anareo daholo rehetrarehetra de tsy maintsy mandeha araka an'izay nareo zay no natongavany ery ahy ilaza am' rehetrarehetra ny fahatantaran'ny tenin'ny mpaminany Israely any mifaranana amin'ny Elialy izy ary manazava précision am'izay ahy hoe ry Amerikanina ianao zany tenenina hoe mivesatra zany ianao le mivesatra ny Israeliany natao anatin'izay taona lavake zay nanomboka 1822 jusqu'à 2025 manomboka am'izay ny faharatranao fa tsisy hevitra intsony tsy zaka orona morona fa nidatako ny teny an'izay de tonga ny teny tsy maintsy ampiarana an'izany de tsy maintsy manginona daholo rehetrarehetra manomboka am'izao teny Eliany teny zao tsy misy herina fahefana mahazo manahaka anan'izao fa teny ny dadako iayavà lay ny teny hoe ny voninahitry tsy azo lotoina ary ny anarako tsy meko ny hafa araka boky ny Isaiah 42 leo avelevantsika ato Isaiah 42 Isaiah firy ry rova androva nge zany e Isaiah 48 11 ay rova mila miantra toko sy andiny kely ianao Isaiah 48 11 zao no ny tenako eny no ny tenako ihany no anaovako an'izany indrisy lotoina ny anarako fa ny voninahitro tsy meko ny afo zany izy dada iavà tsy meko any Jehova na ary Jesosy zany tsy meko any Alà zany zany voninahitro zany sanatrena izany tsy meko an'izany ganesy zany zany voninahitro zany ary Brahma na ary Boda mikisana any daholo fa tonga eny any ravanareo fa ny teny loha tsy maintsy mandeha araka zay nandaminina ny dadako anazy tena tsy maintsy mandeha fa tena tsisy misangy ty teny ty lay Andriamanitra miteny Eloheny Israely mitondra ny anarana hoe iayavà no miteny hoe tsy omeko ny hafa mihitsy ny anarako ary ny voninahitro tsy omeko ny hafa ny anarako tsy azo lolotoy zay Andriamanitra ny Abrahama masina tsy ty fahotana zay no miteny hoe aratra nareo ry Israely any aratra dia aratra zany hoe tena zava-doza mihitsy ny anjoanareo mba tsy heseny zay zavatra zay tera-doza de aleo mikisaka tsy moramora ny Amerikanina zany no mandoro hevitra andana mikisaka fa tsy afaka hiady amin'io teny io nareo de andana sitasitaka moramora any de aleo zay anao ny ataony any ianao ny ataony zany hoe mandoro hevitra ihany an'le OTAN satria Amerikanina ny lehibe nareo OTAN égale France ao anatiny ao Angleterre reny ny ambony de ny Allemagne sy ny pitsopitsony kely
misy isaka sana adaolo fa aza miady amin'io. Raha ny fahendrinareo dia mikisady aza mikitikitika Ukraine ntsony fa loza ny anjonareo. Zava mitenareo fa manana fitaovam-piadiana hafa reo Rosianareo. Tsy ohatra le ny ampelantananareo mihitsy. Hafa ny anazy. Ao ngeny lehibe ny extraterrestre vao nivakitsika teo. Aiza ndray ny rova. Rova lasa vedety mihitsy. Isia 14. Isia 14 lasa nakaiza ony le kitana ony rak'izy. Dao nge jerevantsika ny tenin'Andriamanitra hoe lasa nakany amin'ny farany avaratra izy. Le mitady ady amin'ny Yehosoa. Isia 14 12 13 14 donc efa kitsika ireo teny ireo lasa eza ony le kitana. Isia 14 12 13 14 endre latsaka avy tany an-danitra ianao ary lay fitarikandro zanakiny maraina mba fitarikandro koa izy voakapenjera amin'ny tany ianao lay mpandripaka firenena fitarikandro izy. Izy moa fitarikandro Yahosoa ny fitarikandro nikitana fitarikandro donc efa kitsika ireo zay teny zay ao bokin'ny Apocalypse 22 izany 22 15 angambany izay 16 Apocalypse 22 16 izao no Yahosoa zay naniraka ny anjely koa nambara aminareo reo zavatra ireo ho an'ny fiangonana izao no silofo sy taranaki Davida nikitana mamirapiratra fitarikandro. Yahosoa na toe fitarikandro izy koa rio mba fitarikandro koa izy ry mba kitana koa neo nisy zany. Andriamanitra oza zavatra ozy atao ndraiky tevoly tena misandoka ny Yahosoa mihitsy. Hatrany amin'ny azo fijaliana sandona izy io niantona teo. Izy nge milaza fa izy io tsy niantona teo tsy mbola nandeha taty zany zany Jesosy zany. Tsy zany sa tsy mexite zany andre planeta Andromeda ry zany no mipetraka. Mandefa mesazy aminay izy hoe mipetra tsara hono za. Mampime be nao Jesosy za ve nataonao mipetra tsara. Ianao raha teniko hoe mipetra tsara ialahy. Ohatra ty vavako tiako ny. Ka izy miteny ratsy beko. Normal zany. Tozany hoe aiza koa zay misy an'izany. Ndana nge jereo vao mesazy io. Fa io ndray no ny mienvoyeny io tsy eto tany. Vao teneniko anao ny izy. Tozany hoe fa nareo nga mety possible mahazo an'izany. Ka io zatra zany tsy hainareo zany. Azo atao tsara ary mandefa mesazy eo aminareo dia mody telefona anareo napetraka eo fa tsy miexiste akory ny olona io. Tsy hainareo zany fa zay mahay an'izany. Fantatra anay mihitsy n'izany resaka zany. Hoe mieritreritra hoe mila mandefa mesazy vao mandeha ny telefona. Ry taraiky be anao. Ianao fa anganao mahay an'izany sy mahafantatra an'izany. Ohatray ny fahefanay tsy azo ferana ary tsy azo refesina mihitsy. Ay efa miteny anareo an'izany. Fa rehefa miteny zay hoe tsy hita iny dia trany dia tsy hitanao tsony iny. Ary rehefa miteny zay hoe misy an'izao dia misy an'io fotsiny eo ary tsy azo lolavina iny. Ary tsy ay. Izany hoe fa ino ty teneninao ty mba satraka ny Yahosoa eny tsy ady eny misy zany. Isaka ny tompon'ny fréquence raha tsy Yahosoa ao zay. Ka ina moa tsy hainy Yahosoa azy sy tsy hainy zay olona tena ampiasainy Yahosoa amina. Fa zany rehetra zany teneniko fotsiny zany dia sary apetraka aminareo hoe aza mba miteny hoe misy zahatra tsy normal fa amin'izao tsika miteny zao efa tsisy mandeha normal ntsony ny zavatra rehetra. Fa mitenareo ngeza raha vao tena midin'ireo biby ireo dia tsisy normal ntsony ny zavatra rehetra fa miomaninareo ambony ambany daholo zavatra rehetrarehetra io. Efa miteny ihany dia efa mampitandrina hoe tena sarotra be mihitsy. Sarotra be. Ohatrany hoe tsy azoko zany mahafinaritra leo mihitsy ianao tsy mahazo an'iny fa leo tsy tohizantsika iny fa satria tsy natao anao zany resaka zany koa ny teny izy zay. Aiza moa izy teo tery rova 12 Isia 14 12 daoary. Endre latsaka avy tany an-danitra ianao ilay fitarikandro zanakiny maraina. Voakapenjera amin'ny tany ianao ilay mpandripaka firenena. Iny efa itsika iny. Ianao io zany le divoly ty milaza fa mba izy koa mba kitana fitarikandro. Tena midefieny Yahosoa mihitsy izy. Tahaka an'ilay Jesosy mandefa mesazy aminahy dia hoe akamono ny vavan'lahy. Tena me mihitsy ny azy miaraka amin'ny teny ratsy be izy avy any. Ay mampime kely. Ary ianao efa nanao nakapo hoe any an-danitra ny akarako. Ka zany hoe manavatravatra an'ilay Jesosy nandefa mesazy aminay dia zao hoe
aza mbola mampiasa n'ino no fa nefasa aloha le fahefana avy any ambony any aloha zay aloha ampiasainy e fa manjary maty alohan'ny fotoana ho anareo a efa miteny zay maty alohan'ny fotoana fa aleo le fahefana ampiasaina aloha samy mampiasa ny azy le mba iny ampelantanareo ampiasao fa nange efa ampiasaiko e tiany efa ampiasaiko te voaka daholo zay ho any aminay de zareo samy manao hoe tsisy mahazo mivoaka araka le tenareo de hitantsika eo nytoy zay fotsiny ngely izy ianao arehefa nanao anakapo hoe any an-danitra no akarako ary eny ambony kitan'andriamanitra no nandatako ny seza fiandianako zay zany le nataonao zay ho an'le lehibe na devoly ty zany any an-danitra ho ny akarany de ho any ambony kitan'andriamanitra hony izy any ambony aosoa mihitsy ny sano nipetraka ary ano no asana ny sendra fiandianana de hipetraka eo tendrombohitra fivoriana any amparany avaratra ny izy ay androsa izy ny andeha ary izy ny ampivory an'izao tontolo zao sady mipetraka any amfarany avaratra izy ary izy ny mampivory an'izao tontolo zao zay le bokyny izy ezekela am'izay vekitsika ny ezekela 38 ezekela toko 7:30 engane mba hoen'ny président américaine ty de président français ty teniko ty satria de tsy haiko tsony zay any orindrina any ezekela 38 fa miteny any aleo ely afa mba message any loha ty fo zay le hoe tsy manao na ino na ino iava tompony maro raha tsy efa milaza neviny ampaminany mpanompoly eny hoe am'izay aty ezekela 38:7 e mampiadipiady toko sy andininy fa le toko sy andininy ampediko mihitsy loatra ny domy ity nipotra aminareo kelikely ao ary falibe ny mpanao domy ianao zao ay kosa tena miady mihitsy tobolenina mihitsy ty miara-mipetraka ty ay miomana ary ka mitova tsary ianao eny ianao sy ireo zay momba anao zay efa mivory aminao ary aoka ianao no mpitarika anazy mipetraka any afarany avaratra izy goga anao anarany mpanjakandrotsy izy mifindra makandrotsy daholo ny centre ny rehetrarehetra ravany eo amerika tsisy ONU tsony ao tsy ao tsony ny ONU tsy ao tsony zay rehetra mombamondra ny hoe zahatra mody hoe amerika velomany amerika tsisy hevitra tsony miomany ianao ka mitova tsara ianao sy zay rehetra momba anao efa nanany Rosia zany resaka zany efa ao aminy zany resaka zany efa vitany mihitsy le mitova tsara irary io fa navita bombako de Rosia veny tsy avita aminareo zany Rosia zany tsy manaraka fifanarana zany re amerikanina ary OTAN tsy miarana zay fifanaranareo zany président mondial ny faketreny zany fireneny zany tsy manaiky hatrany faran'ireo danake mba ino tsarany fa ny tenin'izy moa ry Dimitri Peskov iny tseky nariny ohatrany Dimitri Peskov mihitsy nariny izy iny ngamba le mpitondra tenin'ny Rosianina izy moa le Piotr Tolstoy de jereo gne ny tenin'ny Piotr Tolstoy fa tena midefie zao tontolo zao mihitsy ary miteny hoe nareo gne vendrana daholo ny teny izy adversaire-nay reo taditio zay tsy mideran'ireo sanatiny e zany fa le teny ny dadanay ny teneny io tsy maintsy mandeha ty teny ty de mba mipetrapetrara enareo fa ike tena tsy zatra azo lavina tsony hoe exécution io am'izao tsika miteny zao exécution taka le hoe mivembena de mivembena ny tany ina moa ny tsy hivembena am'ty sary ty ary efa mandeha any ny fanatanterana ny teny hoe mivembena ny tany matoa mivembena ny tany de misy mamana azy ntikazay le sorona zany le miazon'azy indrisy ry tany sy rylombelo eo aminazy efa mivady daholo ny fiambenana anareo de ny fiarovana ty taninareo ty efa mivady daolodaholo ny zahatra mikasika any am'ty taninareo ty efa miozaoza ny taninareo efa tsy misy tsono mitazona ny taninareo efa tsy misy tsono mitazona ny système solaire anareo efa ravarava daholo zany rehetra zany tsy misy zahatra mandeha amin'ny loniny tsony jerevatsika ny tenin'andriamanitra mikasika am'izay ry raiky izy Isaia 14 moa le misy ane mirava de rava ny tany raiky izy tsy mba tadidinareo nga ay aiza moa hoe mamy de mamy ny tany tsy tadidiko eny raiky izy izy ny teny izy mbatadidiny iny nareo le hoe mivembena ny tany tahaka ny tomamy ny tany dao ndre tsy rehevatsika ato aloha fa azy etako tsy tady Isia 24:19 ria tena tsy tadidinareo ndre tsy maintsy mamadika kely baiboly vo tadidiko foana l izy nareo koraka izy dahoary
batady diantony rova tony enareo e mpanao gazety mity anireo tony resaka mamimamy tony zay ary dao arytsika Isia 24/18 dia 19 ary zay mandositra noho ny fandrenesana ny tahotra dia ho latsaka any an-davaka ary zay miakatra avy ao anatin'ny lavaka dia ho voan'ny fandrika fa misy varavarana mivoa avy any amin'ny avo io zany misy varavarana mivoa avy any amin'ny lanitra ny lanitra avy any ambony any zany ka miororo ny fanorenany tany tsy misy tsony zany ny fanorenana anareo fa miororo le fanorenana anareo efa misy zany am'izao tsika miteny zao ty tahiny eo soany izy manao an'izany asa zany ary rava dia rava ny tany tresaka dia mitresaka ny tany ka mitsingevana toy ny fandriana miantona ny tany metambesatra aminy fahadisody noho ny aminao ry olombelona dia ianao ny tany no hiaran'izany loza nataonao zany mitambesatra aminy fahadisody nefa nytaiza moa ny tany nanao iny ianao olombelona na tonga anazy potika dia potraka izy ka tsy ho tafarina intsony mampaleby kely zay mampaleby kely le tantarany tany dia zay na tonga dada iava hoe ary am'izany eo n'izany dia ny an-danitra no namaliny avany ny antokony lanitra ny antokony lanitra ary te tany kosa ny mpanjaka ny tany efa miara-mandeha io efa mitotony eo amboninareo efa ombonoloanareo nge ny extraterrestre le fampianarana numéro 21 ary ny taninareo efa mivaha raha ohatra ny hoe ny tany zany misy mifatotra aminazy mba mitazona anazy efa mivahana daholo le mifatotra amin'ny taninareo le mahatonga ny tanareo mba voazona efa mitsingevangevana eo nareo efa mamo ny tany hitanareo zany olona mamy eo ambonin'ny tany zany hoe mamoninona mamon'ny fiainana re mamony tany zay ny azo tenena mamon'ny fiainana izy sady mavaly boriboran'le mpanaratsy le mpanambany hoe hitatsika eo ny toyny izy zao zany dia mametraka mihitsy hoe fikorotanana ary tena miara-mitotona daholo zany zany rehetra zany extraterrestre tonga ny tany mivany miazona anazy ny afo mirehitra avy eo ambanareo miazakazaka miakatra mirehitra ho azy ny tany izy mirehitra farany teo Los Angeles dia mbola izy anakay koa nyrehitra koa tsy haiko izy Californie tsy haiko izy izy nyrehitra koa le anankiray ho inona mihitsy ny te ary am'izany no mampime ao anaty glasy no mirehitra Los Angeles dia izy koa tsy tadidiko moa Los Angeles fa nyteneko tey ihany ao anaty glasy no mirehitra ny tanàna kakitsika tena zatra tena hoe tsy lozika zany zavatra zany satria raha Amerika zao dia efa mangatsika be fa mirehitra any hoe tanàna mirehitra ao anatiny atsika mahavari anaty glasy no mirehitra ny tanàna zay zava-misy tsy afaka miady amin'io mpamorona io ianao zay ny tonga anaty hoe jereo ny tenin'ny mpamorona fa tonga ny mpaminany farany Eliano anarany le andravany Andriamanitra tsisy dia nareo olombelona ngefa mba andefasako mesazy za zany efa mba miteny hoe zao ny tranga samy maily daholo dia le mpanome sinialina indray no aratsiana sy ambaniny reny mpanaratsy any Elia reny reny namana divoly fa miomaninareo reny namany le bibla reny reny namany extraterrestre reny mpanaratsy any Elia reny satria nga reny na tafafitareo afaka tamin'ny fahotana zay mahafaka amin'ny fahotana ihany ny tena tia olombelona ary eny ihany afaka amin'ny fahotana tianareo izy taka ny eosoa dia manavitra izy hoe aza miditra am'ty fa raha tsy be ty fa saingy le devoly moa tsy maintsy amin'ny mahadevoly ny devoly dia izy tsy maintsy mitady lohany foana ary izy tsy manaiky ho gisitra mihitsy fa efa voazina amin'izany ny devoly satria zay ny nataony tany amin'ny lanitra ny lanitra tany inona nataony devoly tany amin'ny lanitra ny lanitra tany ny komy tamin'ny dada Iava inona ny antony teo lehibe dia teo lohany dia nozony dada Iava dia zany ma tonga reo tsy maintsy miady foana ka na efa tonga président izy président mbola miady ihany izy ny teny izy tsy te lala mihitsy izy hitantsika amin'ny toetrany gogo zany efa miekoko amina treany dao zao tontolo zao maninona izy mbola mandatsaka afo ihany tsy haiko rehefa mba hitanareo zany tantara zany satria izy eo anoloanany Elia
ifandona izy Elia tsy maintsy mandeha fahafa izy ny farana fa tsy hitan-tsozy atao. Ino ty tenainao ty fa ahoana mihitsy tenenao ty hitatsika eo ka ake teny de hitatsika eo mandeha ho any tantara tena tsy maintsy mandeha araka an'izay nandaminany Jehosoa malalako anazy sy ny datako malalako iava ary mandeha daholo ny mpanatanteraka zao zay ny raha natanteraka ny teny dada iava sy Jehosoa de mandeha tahaka ny Elia ary tsisy mahazo miraikiraiky tsony vitesy maximum satria maika hody Elia maika hody Elia de tsy maintsy vitesy maximum maika ho any amin'ny dada malaka iava sy Jehosoako za tsisy tamana tsony eto zao ve ny faratsinareo de iza nipetraka eto aminareo ny fahotana fa mahatsiravina iza tsony te hipetraka eto ny teny izy ary tsy manana fahatsona am'izany ohatreny Jehosoa fa vitanaingana fotsiny azy na Jehosoa koa rehefa mba malelo any Elia mihitsy ne dada iava koa rehefa malelo any Elia mihitsy ne efa ela zaiko efa ela kosa zay aleo verina am'izay fa vitanaingana azy mbatanteraka ny fahamaliry tsy maintsy valina ny ratsy fanahy tsy maintsy potena ny ratsy fanahy de nidevoly satana sy ny firongony de rolony emeny akavy zay le izay fa ny tena napetraka am'izay ho aiza ny afarany ty ady ty de makaiza satria de efa fantatra zany fa tena tsy afaka mihetsika tsony no ry Amerikanina maty ny otanina na tena ty tsy maintsy rava ny otanina rava ny zavatra rehetra zany mahatonga le système BRICS hiakatra ho azy eny tsy maintsy miakatra le BRICS na tiana na tsy tiana tsy maintsy rava ny dolara rava daholo zany rehetra zany fatrany amin'ny banky mondialy lasa makany Rosia rehefa zatra hoe ho any zao tontolo zao de igoga daholo ny tompony zany ekoaka migoga nareo zao tontolo zao miomana fa tonga zany fotoana zany tsy papa zany ny biby ty inona ny dirahan'ny papa zany nareo zany atao hoe biby dia zany tsy matahotra mipetraka mihitsy ny zary tsy matahotra olona zany ipapandreo nefa mbola anaty papa mobile foana ary matahotra basy aiza zao mahabibidia anazy an'izany aminareo tsy misy me miady aminy zao soratra masina mampibehibe le olombelona ke matoy zany miafy anatin'ny papa mobile matahotra maty fa zany goga zany tsy matahotra nin'iny zany biby zany ary eo ampelantanany mihitsy ny force zanaka ny devoly ange zany zanaka ny tena lehiben'ny devoly zany apokalipsy toko 4:10 aiza ny fiafaran'ny tantara aloha to jerevantsika de amin'ny lesona manaraka am'izay ahoana ny tena fipetraka ty biby ty ahoana sy ahoana aiza izy ny miainga de ahoana ny momba anazy io to tsika aloha maka ny bokyny apokalipsy mety ho vitako ihany zay zasa aloha miakana amin'ny zavatra ho teneniko ety ihany sy ny lera aleo apitsika kely fotsiny lera de vita daholo ny zavatra rehetrarehetra apokalipsy toko 4:10 andininy fahafeno izy andininy 2:12 apokalipsy 16:12 hoe tiany miaraka rosianina de miaraka amin'ny sinoa izy eto sy ny tatsinanana zany ary ny fahenina nampidina ny taondoviany tamin'ny Eufrata ho ny lehibe de ritra ny rano ny anamboarana ny lalan'ireny mpanjaka avy any amin'ny fiposany masoandro de tsika ho afa ny sinoa efa efa izy ny spesialista am'ty mpanao lalan'ity satria mitenin'Andriamanitra mihitsy miteny fa manamboatra ny lalan'ireny mpanjaka avy any amin'ny fiposany masoandro reny ka ny sinoa tena mpanao an'izany ritra ny rano mba anamboarana ny mpanjaka ny sinoa tsika sijimpinina zaza miditra am'izany aloha fa mbola tsy am'izany aloha tsika zao ary nahita aho fa indreo fa namaloto telo tahaka ny saona avy tamin'ny vavan'ilay dragona sy amin'ny vavan'ilay bibidia ary tamin'ny vavan'ilay mpamina ny sandoka areo moa niaraka zany bibidia de le mpaminanya le dragona zany niaraka teo ran'zareo zany fa fanahny demoni ireo ka manao famantarana sady makany am'mpanjaka am'izao tontolo zao mba hanangonana azy eo amin'ny adin'ilay andro lehiben'Andriamanitra tsy toa 5:10 indro avy toy mpangalatra de sambatra ny miambina ka miaro ny fitafiany fandrao mandeha mitanjaka izy ketany famenarana iny teny ko tandremo le akanjo ry ondrikely Jehosoa tandremo anao dalàna so boridana ianao ary nangony ho any amin'ny tany atao amin'ny teny hebreo hoe ara-magedona izy ao zany fiafarany ka ny ara-magedona sy ny loasan'ny Josafata ny fanakaiky ihany zany sary zany
ary mazaka manœuvre militaire goavana be mihitsy zany toerana atao hoe Lohasan Josafata. Zareo miteny zany Lohasan Josafata zany any Aramageddon ao amin'ny Har-Megido. Har-Megido moa zany tenarin'izy io miteny jiosy fa ny gasiny izy de atao hoe miara zany tendrombohitra de Megido, tendrombohitra Megido zany dikan'izay. De nataon'ny malagasy hoe Aramageddon fanazava iny zay. De ahoana ara ny fipetrany satria de efa mazava zany fa tafaraka zany sinoa amin'ny fanamboarana lalana. Hitantsika ny sinoa fa spesialista amin'ny lalana amin'izao tsika miteny zao. Spesialista amin'ny elektronika sy ny lalana izy tena anazy mihitsy resaka lalana io. Atraiza io a. Eto Madagasikara dehibe ny sinoa mandray anjara fanamboarana lalana eto. Rahantsika mahita zany. Eritreretra hoe Madagasikara kely tery moa itsofoany vao maika feneny amin'izay mitady anazy. Zava-misy daholo zany. Tsy misy afaka miala amin'ny teny dada Iava daholo rehetrarehetra. Voalazo daholo izy. Avy aiza ke le biby ke ny tena izy zany. Ahoana ty biby dia ty? Apokalipsy toko 7:10 avy any farany avaratra izy. Tondratsika avy aiza izy. Zany biby dia zany de conception tevolo zany biby dia zany. Apokalipsy 13. Apokalipsy 13. Ary nitsangana teo ambonin'ny fasiky ny ranomasina izy. Ty zany lay dragona ty le mitsangana ambony fasiky ny ranomasina ty. Avy nanenjika an'le zanak'le vehivavy sy ny zanany izy. De tsy navotany izy zany, io moa zany Israelianina tena marina ty le resana amin'io. Fa tsy mbola idiry antsika iny. Fa itsofoka antsika amin'le hoe biby dia mihitsy zany. Ary hitako fa endry nisy biby dia niakatra avy tamin'ny ranomasina. Nanana tandroka 10 sy loha 7. Ary tamin'ny tandrony de nisy diadema 10. Ary tamin'ny lohany de nisy anarana fitenenan-dratsy. Takana ny Jesosy na de efa teny ratsy be ty amin'ny Elia ty. Fa teny ratsy zany a. Ary ny biby ty zay fito izy tahaka ny leoparda zay ny tongony. Avelatsika any iny. Ahoana ty biby ty? Niakatra avy tany amin'ny ranomasina. Mazava be. Conception avy ao anatin'ny ranomasina izy. Avy any ty biby ty namboarina. Zany hoe nivolavolaina avy any amin'ny toerana maro samihafa izy a. Conception namboarina tany izy de terminaison avy ao anatin'ny ranomasina ny finalité zany. Tao ny tena namolavolana azy. Tao amin'izy moa. Izy moa nareo anaty ranomasina amin'ny anaran'izy. Leviatana. Leviatana zany ny tena anisan'ny concepteur anazy a. Araka ny zava-misy zany zay. Ozy tezana fahatanao zany. Ka inona tsy fantatray aminao? Conception Leviatana izy. Aiza misy an'iny Leviatana iny rirova. Tadidinareo ve? Ndao ndretsika rikaroka an'iny Leviatana. Iny mety hitantsika video satria anankiray ihany izy. Ao amin'ny bokin'ny Isaia 27:1. Isaia 27:1. Bakitsika kely le teny zany. Manarotra fotsiny le trola reto. Fetsifetsy be izy. De mba tadidina amizay a. Isaia 27:1. Ary am'izany andro zany ny sabatry ava zay mafy sady lehibe no mahery a. Tena sabatra any ava mihitsy ny zany mandeha zany. Matola moka sabatra dada Iava dia zatra efa kombateny efa mamono an'le tena mpiady aminy izy. De tsy izy nefa n'izany fa Yahosoa zany mandeha zany raha vao zany resaka zany de Elia. Yahosoa sy Elia miaraka foana hatramin'ny farany fa saingy zany zao mbola hitanareo. Noentiny mamaly ny Leviatana de ilay mena rana mandositra. Sy ny Leviatana de ilay mena rana miforiporitra ary ho vonoiny ilay dragona ao an-dranomasina. Le dragona zany sady miambina ery amin'ny ranomasina zay hoe ara-nitsangana teo amin'ny ranomasina izy. Miandry an'ilay hivoaka tany izy moa. Ilay biby dia hivoaka avy any. Conception Leviatana reny. Leviatana dia azo lazaina mihitsy hoe numéro 2. Numéro 2 ny izy moa iry lone. Reo Leviatana reo. Reo zany numéro 2 reo. Misy bazan-jareo mihitsy anaty ranomasina ao. Zany mahatonga hoe tsy de tsara intsony mandeha ao anaty ranomasina. Ho anareo olombelona ty ranomasina io fa mitenareo fa tena tsy tafaty any nareo indrindra amin'izao vaninandro sarotra zao.
efa ratsiratsy be na io cyclone tsy ahoana io fa misy cyclone efa tsy mandeha milona intsony iny am'izao fa teny efa fifamonoana am'izay ny mitranga eto azony efa arombotra be re tsy isain'ireo fantany fa kely sy ny androny de vonomy dahosy tena paoriny zay hitana tena hoe mandrovo tsy zany moa tonga ny ely amba amin'ny conseil hoe aza de mandeha any anaty ranomasina firytsony raha mbola azo atao ihany zay ny tena marina ko zatra teny marina zany fa misy karazany levitiana maromaro anatin'ny anaty ranomasina ao a de nylay leviatana lay mena rana mandositra sy ny leviatana lay mena rana miforiporitra ray zany mandositra moa ndray miforiporitra reo namanolone daholo reo ao anaty ranomasina ny misy anazy ka igoga de namboarina tao anaty ranomasina zay nisy fanamboarina avy ety ivelany tsy afaka manamboatra moa zao raha tsy misy apport extérieur de tsy maintsy nisy zavatra nalaina avy ety ivelany zany avy ety ivelany ranomasina zany de avy eo zay inona atao conception tao anatin'ny inona moa zany any anatin'ny laboratoire anjareo anatin'ny ranomasina ao zo ianao nga mahita an'izany laboratoire anjareo zany za aloha mbola tsy tany zay leloha de miteneko marina za mbola tsy tany fa fantatra satria efa nampahafantarana na hoe zao ny zavatra misy ao fa za ndray miteny fa za tsy tany fa zay rehetra efa nyrahana tany no miteny hoe izao le izy ka na rehefa zahatra nytenena taminay de ampitaiko hoe izao le zahatra mitranga any tsisy erreur zany na ny kely aza satria avy any amin'ny eosoany fanambarana ka ty amin'ny ely izao ny zahatra mitranga nataon'ireo ao conception leviatana io ino io goga io bibidia io zay na tonga anazy hoe nivoaka tery amin'ny ranomasina ny dadany ka hoe mba dadany io zany le dragona ka marina zany dragona nge ny dadany io miandry ny dadany zany miandry ny zanany zany le dadany ty voaka le dadany zany de io izy io iverentsika am'izay le apocalypse 13 teo hoe zany ohatra ny dessin animé mihitsy izy ka reny nge ny marina ka moa tsy tao amy dessin animé na hitanareo ny extraterrestre nefa misy le izy ankehitriny ndaoarana ary indro fahitako nisy biby ty niakatra avy tamin'ny ranomasina nanana tandroka 10 sy loha 7 avy anaty ranomasina izy zany hoe miainga avy eo anatin'ny conception avy anaty ranomasina izy de miomana fa moto izy mivoaka avy ao hamely izy nydikan'iny zany hoe afa lay extraterrestre midina avy any ambony miraraka makety roloneny avy any miaraka nytarika miaraka aminy afa ndray ty mivoaka avy anatin'ny ranomasina ety goga ndray ny avy anatin'ny ranomasina voaka conception sommaire izy zany avy anaty ranomasina izy nidikan'izay zany no mivoaka namoarina ataotin'ny laboratoire anaty ranomasina midika zany fa misy laboratoire ny extraterrestre anaty ranomasina ao zay nazavainy ely azy zany zavatra rehetra efa miomana efa hiditry goga za tsy miteny hoe amy rapitso afaka apitso fa tsy maintsy manao ny ataony aloha André Matopotina na président Rosiana tsy maintsy anao ny ataony izy aloha fa io ny pelo lalana ny goga mpanjakan'ny Rosia zay le mampahory an'izao tontolo zao avy any avaratra ny loza meliny tany rehetra tonga izy io tsy afaka miady amin'io nareo ry amerikana fa raha miady eo nareo potika tanteraka mihitsy ny nareo tsisy ninona vitanareo amin'iny hoe ina moa le hoe lalàna am'le loi numéro 5 izy nareo hoe lalàna fadiny amin'io tany raha misy mikitika indray de miara mitifitra ndray nareo raha tsisy afaka mihetsika am'izany fotoana zany lehibe nareo rehetrarehetra ne io ary mavita mibaiko ny sainy rehetrarehetra ahoana ny afanareo miady amin'ireo tonga ny andro ilazana fa tsisy nazo ataotsony tsy maintsy mandeha ny tenyny dada iava mba andohaliko eo natrehany dada iava daholo am'izay ny olombela rehetrarehetra ary ekoky eo natrehany dada malaya iava ka hiteny hoe ianao no Andriamanitra fa zay ny diany ery ahy raha iava ny Andriamanitra manarana azy fa teny ny Eliah amin'ny andro ny ambam-panjaka zany ary averin'ny Eliah am'izao tsika miteny zao Eliah tamin'ny andro ny mpanjaka izy ihany ty hitanareo ty raha iava no Andriamanitra manompo azy raha ibala kosa ny Andriamanitra de andana topo ibalanareo de averin'ny Eliah zany oreny zao tontolo zao raha iava no Andriamanitra de andao anatona ny iava amin'ny alalan'ny Eliah fa ry Jesosy ry Jehova sy ry Abe sy ry Visno sy ry Brahma sy ry Alà sy ny izy moa
boda raha reny no Andriamanitra dia andanaro makany fa hifankahitsitsika ozany hoe tena mba vava ianao rery ve nyteny kay za koa nefa miteny ty vahoaka azy de miteniteny foana ihany kanefa izy tsy teniteny foana fa tena marina mihitsy izy ary tena miteny aminao fa ity za ty ady aminao rehetrarehetra ry balo za kosa rehefa nananitra anareo olombelona hoe aza mitsofoka amity resaka tyo a fa aleo ny biby ny ady aminay ary izy tena misy olona biby izy ary fantatranay zany manana basa matafolo sy ny karazana izy vely tsy manana ninona mihitsy nia za zo hitanareo ty jereo ty za ty vokeo za de anaty tomobila de mody ny atraminy de matory de ao de maraina reny any de andeha hivavaka andray tsisy nina ty pelatana ny Elia tsy hoany niny ny Elia inona mbo pelatana fa matarana any de peratra de zay de ina ny akoatran'izay zay nity amy tanako ity areo manana rehetrarehetra ireo a manana basy manana tafony reo manana misile reo za zao raha darolo ety de vody ampotika tsisy nina raisina tsony zany eto saingy nalefanareo azy reny de miverina makany aminareo ihany ka aza lefalefa reny fa ny aminareo ny fantatra tsy azo anlefasana zany Elia zao mbola andeha hiasa ny teny izy zay hiditra am'ty bokyny Apokalipsa 13 tendratsika manaraka sy ny manodidina an'izay ampy ka amin'ny fampianarana tamin'ny androany raha so atsika rehetra samota inosoa hitodika ary mba ho tonga any aminareo président du monde eny président manerana azy ho tontolo zao président zay rehetra milaza fa président am'ty tany ty mba apitapitao any zao teny Elia zao so de mba misy horaisinareo ihany so de mba misy iomananareo ihany fa tahaka ny verenany Israeliana tao amin'ny tany rehefa androany dadaka fa de tanteraka daholo ny teny ary ianareo mihitsy re Amerikana no lara nanao an'izany a de nareo ihany koa ty tratra ny teny hoe aratra de aratra zay nivesatra ny Israeliana ianareo koa nanao an'izany asa zany de miteny Elia hoe aza manao tsony any amin'ny lalana tsy fare aza mihitsy ny lalana tsy fare sy anareo ve mipetrapetraka ery tsisy arabe ary am'izay zany fitenenina fa aleo andeha amin'ny tomobila aleo andeha am'izay zay tomobila tokony andeha ifandona aminay de ifandona aminareo amin'ny ahoany ka le aminay koa raha mbola tsy haiko hoe ahoana koa izy fa de zay fotsiny hoy zay oso hoe tsy maintsy mandeha ny teny de tsy maintsy miasa Elia de tsy maintsy miteny Elia de miteny Elia de miasa Elia de tsy maintsy mandeha Elia tanterahako daholo zay nampanaovina anjaranao mieritreritra zany miendro mahita ny lozaka miery ny adala kosa ny mandroso ka vo de mitsipy eny amihery mba tsy hitsipy eny amihery ianao zay mijery sy manaraka ny fampianarana io fa mbo tafaverina somatsara any amin'ny dada malala iayava farandray aloha ny teny manaraka tsy hiditra amin'ny teny histoire ny biby di manokana inona mariny nataonyity biby di ty de higoga mpanjakandrosia izy le biby di zay ampahory an'izao tontolo zao ampijalany tany rehetrarehetra ary ekopy eo alohany daholo zao tontolo zao ivavaka tsika sorabetsaka dada mala iavanony amin'izany teny rehetra zany hitondra soa amin'izay rehetra miaino any ny teninao ary ampieritreritra n'izay rehetra mieritreritra no mbola hiverinao any aminao lay Andriamanitra Abrahama iavanao anarana vonjeo ny olona dada mala iavana ataovy misaina sy mieritreritra ny amin'izao teny fampianarana zao fa zavatra tsy azo lavina izao fa raha vitanao daholo natanteraka ny teninao tany amin'ny Israely any de mazava ho azy fa mbola hita taratra mandraka androany ane zany inona no azony olombelona atao mahalona zao teny efa nataonao hoeny zao tontolo zao indray tsisy ninona azo atao tsony tsy maintsy mandeha ny fanatanterahana ny teny tanterao ny sitraponao dada malala tsy maintsy mioaka eo natrehanao zao tontolo zao de zay fanahy voalahatra rehetra ho any aminao tsy maintsy ioaka eo natrehanao izy ary tsy maintsy ho fantatry zao tontolo zao fa ianao le Andriamanitra maro iavanao anaranao ary efa naniraka ny ao soala zanakao ianao izy lay tena malala anao tena tianao izy ary navita ny asanao tonga ny fotoana fahamalinareo mianaka efa ity ampelantanany Elia ny asa rehetrarehetra ary efa vonona be any de araka an'izay nampanaovina anao amarino ny teny rehetrarehetra dada amarino zany dada mala iavana efa vonona ny iraka sy ny mpanomponao andeha araka an'izay nandranao anazy amarino ny teny rehetra fa Andriamanitra no afatsisy anao tsisy Andriamanitra afatsy anao rery any ary ahoso azanakao zay efa nirahana sotra dada mala iavao andro ny fanatanterahana ny teny zao
ho voninahitra ny dadako malalako iay ava, sy ho voninahitra Yahosoako izay naniraka anahy. Saotra betsaka Dada Maria ava, amin'ny anaran'i Yahosoa naovana izany vavaka sy ny teny izany rehetra, izany teny rehetra izany eo apela tananao sy eo anatrehanao Dada Iava malama. Halleloia, amen. Dia mifarana ny teny mirary isoatsiketra samy ho teny Yahosoa ho amin'ny fitohizan'ny fampianarana manaraka ny endry mahita nanozaka miry ny adala kosa mandrosoka vo. Petrao amin'ny kilasy ny endry aza miditra amin'ny lalany adala tena Yahosoa Taoly Venomary.